Amaranantsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia eo amin'ny sehatra ny ady tontolo satria dia ho totosaina eny amin'ny ANS Ampefiloha setsy amin'ny kianja mitafon'i Mahamasina ny 7 ny volana septambra ho avy izao ny fiadiana ny tompondaka ny Madagasikara eo amin'izany taranja ady totohondry izany likiparitra maromaro moa no avy hiatrika izany fifaninana izany raha ny nambaran'ny filoha sy ny filoha lefitra ity federasiona ny taranja ady totohondry ity maro ihany koa ny fanazavana nentin'izy ireo mahakasika ny resabe mandeha amin'ny ady misy ao anatin'ny tontolon'ny ady totohondry malagasy. Hotanterahana ny 27 septambra 2024 izao etsy amin'ny ANS Ampefiloha eo amin'ny kianja mitafon'i Mahamasina ny fiadiana ny tompondaka ny Madagasikara taranja ady totohondry araka ny vaovao miely ao anatin'ny tontolo ity dia misy sady ireo likiparitra sasasasany mitady anakorotana sy tsy hampanjary faninanan'io. Araka ny fanazavana ny menareo matoa rabarso ermamy filohan'ny federasiona sy ny filoha lefitra andreo manampiso zeze Boxe dia efa vonona tanteraka ny federasiona amin'ny fandraisana ireo delegasiona. Hoe miady ny président fédération sy ny vice président dia zeze Boxe profon'izany sao sehoko aminareo reto zay miara manomana tsy matory alina fa mpiantso amin'ny 2 alina misy ohatran'izao nanaovantsika amin'ilay championnat national ka mety ve président ohatra zao président zeze ny antonanaovantsika andria maninona raha atao atra le délégation resaka tsao zany sy fanaratsiana fotsiny io mandeha io hoe miady zay sy président zeze lazaiko amintsika mihitsy zay fa resaka tsao io na tena ao anatiny mihitsy zany zay sao fa miandy fotsiny sisa efa mipetrapetraka daholo ny zavatra rehetra zay anomboka ny alakamisy 27 volana septambra ka hatramin'ny alahady faray oktobra zany hoe ny fiatranona ny resaka sakafo rehetrarehetra sy ny salina fandraisana ny compétition efa vonona daholo mihitsy zany izy io dia fantatra eto fa ny 28 sy ny 29 septambra zany dia ao amin'ny ANS ny éliminatoire io maraina ny jeune lasivavy ny ariva ny elita lasivavy dia ny asabotsy amin'izay zany sy ny alahady final asabotsy ariva final jeune ny asabotsy maraina indray mivadika indray zany lasa demi-finale ny elita indray ny asabotsy maraina zay zany no fandaharam-potoana. Tsy marina ho izy ny filazana fa misy ny olana eo aminy sy ny filoha lefitra zay iverin'ny sasany fa hiteraka tsy fambiazana amin'ny fiarakarana ity faninanana ity manome toky ireo mpikatroka manerana ny nosy izy mirahalahy ireto fa dia efa mipetrapetraka avokoa ny fanomanana rehetra. Zay atao amin'ny fédération moa efa vonona satria 27 zany no raisina ao Ampefiloha ny délégation rehetra sy ny natramin'ny arbitre io na ny entraîneur ny boxeur 27 septembre dia ny combat zany 28 29 ao amin'ny ANS Ampefiloha araka ny voalazan'ny filoha teo dia ny atao premier zany atao amin'ny gymnase Mahamasina elanan'le sao sy ny maro isan-karazany tokotelo Mahamasina andro zay reto président zara teo ny vice président ao ny EC ao ny entraîneur sady CTR Nalamanga manamafy ary efa tananay koa ny tato amin'ny commune ny fangatana ny gymnase ny ANS moa efa mazava ho azy. Araka ny nambarana matoa zeze Boxe filoha lefitry ny federasiona ihany dia hitsapany heriny amin'ny mpikatrokady tontolo malagasy ireo mpikatroka avy atsy amin'ny nosy sesela ny 12 ka hatramin'ny 9 oktobra. Dia iny vaovao mahakasika ny taranja ady totohondry iny ihany koa no entina manakatona ny fandarana mahery amin'ity hariva ity isaorany ianao naharitra nanaraka izany fandaran'izany hatramin'ny farany na zany na tsy zany dia tsy hainy tsy isotra ireo namana niarana natotosany fandarana tamin'ity herinandro ity sy tamin'ity harivariva ity teo ny namana Boxe nakansary namana Norbert Rakotomalala no niaraka nanao ny fanadihadiana teny kianja iteny Romain no nandrindra ny sary sy feo ary menja no napita izany sary sy feo izany tany tokantranotsika tsirairay avy tany dia manome fotoanantsika amin'ny herinan'io tahaka izao indray veloma tompoko.